vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika rehetra ato anatin'ny tokantrano ato indray tompoko ny tenako amin'ity fotoana izay afahantsika miara-dalana ao anatin'izao fahitalavitra onjam-peo na ato amin'ity tambajotra sosialy izay afahanao manaraka ny fandaharana izany mialohan'ny amakiko a ny tenin'Andriamanitra sy ny ampahafantarana antsika ny loha hevitra izay ho resantsika eto dia manasanao aloha izany ny tenako hiaraka hivavaka ry tompo Andriamanitra rainay eo misaotranao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manana an'ity fotoana ity izay ahafahana mandinika ny tenin'Andriamanitra mandinika ny soratra masina afaka ihany koa Andriamanitra tompo mba hizara fahalalana ho an'ireto mpanomponao ireto tsy tsara tokoa ny fanao ny teninao raha tsy manam-pahalalana noho izany dia ianao fanahy masina ilay mpampianatra lehibe izay tsy mba manao adisoana no ampianatra anay sy ampafantatra anay ny lalan'ny fahamarinana amin'ity fotoana ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahako izany vavaka izany amen. Enary tompoko dia ety-mpiandohana moa dia mamerina ny fiarabana aloha izany ho antsika mpijery sy mpiaino indrindra ihany koa ireo rahalahy sy anabavy ray aman-dreny zoky sy zandry izay vao natao batisa na vita batisa tamin'ny alahady 29 ny volana febroary lasa teo tetsy amin'ny temple de la guérison sabotsy namehana miisa 3 no nanolo tena tao anatin'iny batisa iny izay nampitondraina ny andiany miazakazaka nefa tsy mety ho reraka izay moa no anarana no saloran'ireo andiany manaraka ireo izay vita tamin'ny alahady teo iny ny alahady ho avy izao dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay anentanana sy anasana ireo mpino vaovao izay natao batisa sady ho fandraisana anareo ihany koa mpandray fanasan'ny tompo amin'io alahady ho avy izao io zany eto amin'ny 3 frères André Fanambojanahary ka ny tapany faharoa ao anatin'ny fitaombavaka ny alahady maraina no anatanterahana an'izay fandraisana fanasan'ny tompo iarahana amin'ny ireo mpino natao batisa ireo dia entanina zany ianao ho tsy maintsy ho tonga itsika mparay fanasan'ny tompo rehetra amin'io alahady tapany faharoa io eto amin'ny lay 3 frères André Fanambojanahary fa ny loha hevitsika kosa isaky ny asabotsy na eto amin'ny temple de la foi eto à bypass na eto amin'ny temple de Jérusalem eto Ankaraobato na eto amin'ny foibe les 3 frères André Fanambojanahary dia mifantoka ao anatin'ilay hoe fahatokiana an'Andriamanitra ary zay mihitsy no loha hevitra zay ho voasantsika eto amin'ity andro anio ity itsika raha teo dia efa tsy ho ela ny vanim-potoana izay entina ankalazana ny datin'andron'ny Paska ny Paska amin'ity taona
3 sy 4 ity zay ho fantatsika miandalana ihany moa zany ny datinandro sy ny fotoana izay natanterahana an'izay fa voalohandohan'ny volana avrily eo zany no anatanterantsika an'izay paska izay zay ho totosantsika manerana ny trano fivavahana vahaon'ny oloko eto Madagasikara izany fa ny atsika moa zany ety amin'ny fobe ety Antananarivo dia mitambatra avokoa amin'ny fotoanan'ny paska io ny mpiray-fanantenana rehetra ka dia efa mandamindamina sady ianao zany raha ohatra hoe mpiasa mpanjakana na mpiasa any amin'ny orinasa maro samihafa dia efa mandamindamina ny congé anao na zavatra ohatran'izany fa dia manomboromboka eo voalohan'ny volana marsa eo zany no anatanterantsika ny fankalazana ny fotoana ny paska zany amin'ny taona 3 sy 4 ity ka hianatra makasika an'izay resaka fanatitra ny amin'ny paska zay mihitsika sy ao anatin'ilay lohevitra hoe fatokina an'Andriamanitra izany. Andao mamaky ny andalatsoratra masina ary tsika mianakavy ato amin'ny filazantsara ny liko atoko 2 dia ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy dia namboatra ny paska izy ary no nitonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity paska ty aminareo dia ny mbola tsy tonga dia ny mbola tsy mijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandraika apoka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatra ny voalaboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ary arak'izany koa ny kapoka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo fa indro ny tanana izay mamadika ahy dia eto amiko eto amboniny latabatra fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena nefa lozan'izay lehilahy ahazahoana manolotra. Genesis 4 dia eo amin'ny andininy 7 manao hoe ary rehefa afaka elaela dia nitondrain-kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova fa nitondrany Abela kosa ny voalohany terak'ondrony dia izay matavy ary Jehova nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Ireo andalateny anankiroa ireo tompoko no hitondratsika ny fampianarana indray zany amin'ity fotoana anio mahafinaritra ity. Raha fiteniko kely aloha ny zava-misy ry havana dia isaky ny misy fanafahana tao ato anatin'ny baiboly, isaky ny misy famonjena atao dia misy raha latsaka foana, misy raha latsaka, misy zanak'ondro maty indraindray aza dia olombelona mihitsy ny maty. Ny akaiky indrindra izay diso fantatsika loatra dia ny namoahan'Andriamanitra
ireo zanak'Israely izay tratry ny fanjanahantany fanandevozana nandritra ny 700 taona 700 taona tao amin'ny tany Egypta. Lava de lava zany. Eritreretinareo hoe raha 2023 tsika amin'izao dia any esory 700 taona fa lavidavitra ezaka ihany zany mbola any amin'ny taona 1600 latsaka no any zany zany 700 zany zany hoe raha oharina amin'izao fotoana iainantsika izao zany de hoe tany amin'ny 1600 tany ho any no antevony zanak'Israely 2023 ohatra zany zay vao afaka. Lavitra ezaka be zany 700 taona zany. Fa indray andro dia nisy fotoana namangy Andriamanitra, mamangy Andriamanitra, ary ny famangin'Andriamanitra zay de misy fotoana voatendriny hoe eto any mamangy an'ity olony ity na eto any mamangy an'ity fireneny ity. Ny fahataperany datinandro 700 taona io de nisy famangina ho an'ny zanak'Israely ray manontolo. Azo antoka fa mety misy olona tsy rara ihany tao amin'ny tany Egypta no vangin'Andriamanitra, fa ilay famangina amin'ny akapobeany mihitsy ho an'le firenena ray manontolo de io taona ny siny ny vanim-potoana ny antson'Andriamanitra Mosesy hoe irako ianao hanafaka ny zanak'Israely. De io fotoana io natao hoe Paska io fotoana zay namangin'Andriamanitra ny zanak'Israely manokana io. Teo Andriamanitra no nametraka ohatrany hoe fepetra, karazana fepetra toro lalana mba hatonga le zanak'Israely reo afaka, hatonga le zanak'Israely tsisy orindrana. De ozy Andriamanitra manao hoe maka ozy zanak'ony ray tsy misy kilema tokony ho herintaona na zanak'osy, de vonona izy io amin'ny arivan'ny andro 440 ny volana voalohany na le volana Nisana na volana Biba osytsika. Fa Paska ny Jehova ary ny raha an'ilay zanak'ondry de atentina na hoe ahositra amin'ny tonam-baravaran'ny trano anankiroa sy ny tatao-baravaran'ny trano. Atao zany atao asiana marika zany lay tolam-baravarana sy tatao-baravarana amin'ilay zanak'Israely zany. Fandalo sy hoavy ny anjely mpandringana, ka rehefa hoavy ny anjely mpandringana zay rehetrarehetra tsy manana ny mariky ny raha io de tena horingana tokoa na Hebreo na Egyptiana na Amalekita na Jebosita na Etita na Amonita na Malagasy na Japonais na Amerikana. Rehefa tsy manana n'ilay mariky ny raha tamin'ny fotoana io de nandalo an'izay fandringanana izay. Ny zanak'Israely tsy afaka miadevitra hoe manina raha tsy atao raha fa atao rano fa zay ny fahamarinana. Andriamanitra ny mahalala ny antony hoe asio raha latsaka eo fa Paska ny Jehova io. De natao le izy rehefa natao le izy de napetaka lay raha teo amin'ny tatao-baravarana sy tolam-baravarana dia ny nafinaritra tokoa de zao nandalo lay anjely mpandringana, nandringana ny lamato rehetrarehetra tao amin'ny tany Egypta hatramin'ny biby fiompy, hatramin'ny vorona fiompy, hatramin'ny lamatony faharoa izay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, ripaka avokoa, maty avokoa. Rehefa Egyptianina rehetra na biby fiompy io na biby dia io na olombelona rehefa hoe lamato
dia maty avokoa. Ina ny antony? Satria tsy nanana ny lay famantarana ny amin'ny marika ny zanak'ondry teo amin'ny tolam-baravarana sy tao baravarany trano ny Egyptianina. Fa rehefa nojerena kosa ireo zanak'Israely, rehefa no fakafakaina ny isam-baravarana, dia tsy misy na dia zanak'Israely anankiray aza maty noho izay ataoko hoe mariky ny rany zanak'ondry zay. Ary tamin'izay fotoana izay, raha tsarotsika tsara rehefa nitaky Mosesy sy Arona hoe alefaso ny zanak'Israely anompo alefaso ny zanak'Israely anao fanatitra ho any anefitra, alefaso ny zanak'Israely, dia nandefa loza misesy Andriamanitra 30. Loza voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, 7, 8, 9 any amin'ny fantsivo nisy an'le hoe Aizipito. Fa tsy nety nandefa mihitsy ny Farao miaramila ny Egyptianina. Fa tany amin'ny fanompolony rehefa nisy raha latsaka, dia i Farao mihitsy no miteny manao hoe mandeha anareo fa tsy aza miverina eto tsony. Zany hoe tao ambadik'ilay raha latsaka dia misy fanafahana, tao ambadik'ilay raha latsaka dia nisy fahaleovan-tena, tao ambadik'ilay rano zanak'ondry latsaka dia nisy famonjena lehibe, nisy fiovam-piainana mahagaga tao ambadik'ilay raha latsaka. Rehefa latsaka ny rano zanak'ondry dia miteny aminao fa misy famonjena ao ambadik'izany rehetrarehetra izany. Tsy hafariavana fa mitovitovy amin'izany ihany taty amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo tonga nofo. Oelony Jaona toko voalohany 9:20, iny rozy ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manala na hoe manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Zany hoe le zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha dia maneho any Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary zany foana no mahatonga na miteny eto manao antsoavy manao hoe hitanao zao vaninandro iainantsika izao, izao ny atao hoe vaninandro ny famindram-po. Tena mbola mamindra fo Andriamanitra. Raha mpanota be no ny fiveranao ny tenanao ka andevozao fahotana, mbola mamindra fo aminao Andriamanitra. Fa rehefa maty ny olona anankiray dia fitsarana no miandry azy. Mamindra fo Andriamanitra satria Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao, na dia eo amin'ny voninahiny azy, na dia efa ho avy tsy ho eleny amin'ny raha hoan'ny lanitra azy, dia mbola Jesosy Kristy manao ny fisoronana. Zany hoe mbola manan-kery ny sorona nataony, mbola eo amin'ilay toerana hoe mahazanak'ondry. Tsy mbola mitsara izy fa mbola Jesosy zanak'ondry. Zany hoe mbola miasa le rany, fa rehefa maneno ny trompetra farany dia tsy zay tsony ny zavatra mitranga riavana. Fa mandra-patonga ny fanenoan'io trompetra farany io dia mbola Jesosy zanak'ondry. Zany hoe mbola mikorina lay rà, mbola miasa lay rà, mbola misy famelan-keliko amin'ny rany Jesosy, mbola mitombola ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreux 7:22 hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keliko. Fa rehefa amin'ny fotoana maty ny olona anankiray na higadona tsy ho ela ny fiavian'ilay mpapakatra, dia tsy Jesosy zanak'ondry tsony iny ho avy iny, fa Jesosy manana maso tahaka ny lelafo, Jesosy manana ny tarehany mamirapiratra tahaka ny masoandro amin'ny heriny, Jesosy Kristy Tompo manana ny tongotra tahaka ny varahana mangano hoany, manana tratra volamena. Zany no avy ary miaraka amin'ny fahefana amin'ny mahaliona azy amin'izay fotoana izay. Tsy misy famindram-po, fitsarana tsy misy famindram-po. Ka raha tonga izao antsoantso atao amintsika izao dia mbola varavaran'ny famindram-pon'Andriamanitra misy sokatra ho anao izay mandray ny fandarante. Tany amin'ny testamenta taloha dia io raha ny zanak'ondry tena hoe ondry arabaky teny io
no nanaovana an'ilay pasika. Fa eto amin'ity filazany tsara ny liko a toko 220 ty mialohan'ny nanomboana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe mandehana ozy manantona olona anankiray nareo dia mahita olo loatra sao dia mitenena hoe aiza ny efitrano anambarana ny pasika fa izay ny tenin'ny mpampianatra dia tonga dia manaiky moa olo rehefa Jesosy no miteny dia nanamboatra ny pasika Jesosy dia araka tamin'ny mpianatra dia voalaza ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo mazava be le teny teo hoe naniry koa ozy raha naniry iara-mihinana ity pasika ty aminareo dia mbola tsy mijaly aho fa lazaika aminareo fa tsy mba hinana izany tsony aho ambara-pahatanteraka izany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny 9:20 ary nandray ny mofo izy ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao nataovinareo fahatsiarovana ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia ozy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Hitanao tsara raha mamaky ny bokin'ny filazany tsara ny Matio a toko 1 atreo amin'ilay hoe ny filazana andrazan Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy ka hatreo amin'ny hoe ny 9:20 ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady sy tana labaraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola nisaina zany izy ireo nisehon'ny anjelin'ny tompo dia nisehon'ny anjelin'ny tompo tamin'ny mofo ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra pakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanamasina. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra nateraka hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva vao nanota mihitsy i Adama sy Eva ka hatreo amin'ny nahaterahan'ny mpamonjy ary hatramin'izao génération misy antsika izao raha moa ny tena marina dia mpanota avokoa nanateraky Abrahama, nanateraky Isaka, nanateraky Jakoba, nanateraky Fareza amin'ny rahalahavy, nanateraky Davida, nanateraky Boaza, mpanota avokoa fa nazavainy Matio toko 1 tsara mihitsy tamin'ny Josefa manao hoe hitanao io zaza ao an-kibon'ny Maria io tsy nijangajanga kory sanatriny va i Maria fa ny zaza ao an-kibony dia zaza avy amin'ny fanahy masina zany hoe Andriamanitra mihitsy no nametraka mivantana tsy avy amin'ny alalan'ny fifandraisana mivady fa ny fanahy masina nametraka izy mivantana tao anatin'ny kibon'ny Maria io zaza io ary io zaza io rehefa teraka dia ny anarany atao hoe Emmanuel zany hoe amintsika Andriamanitra. Ny anarany atao hoe Jesosy egal Jehova no mpamonjy. Izy io dia lehilahy zaza tsy misy ota ao anatin'ny rano, tsy misy fahotana ary tsy mahay manota fa Andriamanitra tonga nofo natao hamonjy izao tontolo izao, natao hamonjy ny mpanota rehetra. Zay ny amin'i Jesosy zay. Zany ane le tenin'Andriamanitra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsisy fahotana tao aminy raha teraka Jesosy, tsisy ota tao sady tsisy fahotana, tsy misy aretina, tsy misy diabeta, tsy misy tension, tsy misy calcul rénal, tsy misy insuffisance rénale, tsy misy cysticercose tao, tsy hoe be siramamy be na be sira be ny rahan'i Jesosy, tsy misy an'izany tao. Salama tsara ny tsinainy, ny vavony, ny atiny, normal tsara, tsisy hépatite 1, 2, 3, 4, ABCD. Fa salama tsara mihitsy Jesosy. Tsisy zany hoe zany zao somary ohatran'ny tsentsetsina an'io Jesosy tsy tsentsetsina zany, tsy voan'ny sery zany, tsy tratrany tazo zany, tsy tratrana Covid, tsisy tazo vony. Fa en forme salama tsara. Ary efa nambarako teto manao hoe Jesosy tsy le saribakolo kely hitantsika lava volo kely malezolezo kely iny, Jesosy zany en forme zany. Manana vatana matanjaka tomady zany Jesosy zany fa tsisy ota tao aminy. Ary rehefa nandinika Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra
dia izy Andriamanitra mihitsy mahalala manao hoe tsy mahavonjy ny rahany zanak'ondry. Eo amin'ny Hébreu 10 mazava tsara. Hébreu 10:15 hoe fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny ranosolahy. Tsy mahaisotra zany hoe rehefa natitra nataony zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha ireo zany a, mamono omby, mamono osy, mamono voromailala, mamono domoina, tsy mahaisotra ota. Manarona ihany an'ilay fahotana. Zany hoe fomba mampanao tamin'ny asa fisoronana tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tranon'ilay fiaonana tao amin'ny tempoly, ilay fanaovana an'ilay fantatsahan-rahana biby, fa tsy mahaisotra ota, lalàna ny fanompom-pivavahana. Dia olona voafetra ihany koa ny afaka manao azy, satria ny mpisorona ihany no manao an'ilay asa fisoronana isan'andro. Raha ny mpisorona be ihany manao an'ilay fisoronana be ihany koa isan-taona. Ny vahoaka madinika zany mitazana fotsiny, tsy manana anjara amin'ny fanompona fa manao oui de oui, non non, amen amen, eny eny, tsy zay fotsiny, fa tsy mahazo anjara mivatana amin'ilay fanompona sy ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia noho ny fitiavan'Andriamanitra lehibe loatra nefa, noho ny fitiavan'Andriamanitra tafahoatra loatra nefa ny olombelona rehetra, indrindra fa ny firenena jentilisa tahaka antsika eto Madagasikara, dia ny rahan'Andriamanitra ray Jesosy. Ary rehefa ny rahan'Andriamanitra ray Jesosy tompo dia Jesosy no nanolo tena hamonjy izao tontolo izao. Zany hoe izy mihitsy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Zay no mahatonga ny Baiboly miteny hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Zany hoe raha ataoko hoe isaka ny manototsika isan'andro dia andatsaka rahana voromalala na andatsaka rahan'ondry na osy na omby, tena zakao amintsika fa raha 8 milliards tompoko, 8 milliards ny olona eto ambonin'ny tany, tsisy olombelona tsy nanoto isan'andro, fa raha ataoko hoe osy na ondry 8 milliards isan'andro zany ny ondry manosy vonono, mety tsy maraka. Satria na ny osy amanondro eto amin'izao tontolo zany mety tsisy an'izany 8 milliards zany amin'izao. Ary ndendray raha atao hoe domoina na voromalala, fa nahiteraka isan'andro koa raha ny domoina sy voromalala tsy maharaka koa. Na inona zany fomba atao midika an'izany, tsy misy olombelona voavonjy fa very avokoa ny olona rehetra raha izay fanatitra izay biby izay no natao. Ary na ho atao aza hoe azo atao fanatitra daholo ny karazana zava-mananaina rehetra eto ambonin'ny tany, hatramin'ny hazan-drano anaty ranomasina ka azo anaovana atao hoe fanatitra avokoa, dia horitra ihany hatramin'ny hazan-drano anaty ranomasina fa ny olona mpanota be foana isan'andro. Dia dikan'izay zany tsisy olombelona azo vonjena raha izay zavatra izay no mitranga sy miseho. Ary zany mahatonga le hoe rehefa nanao nandinika Andriamanitra dia tsy maintsy nandeha Jesosy Kristy tompo hoy zah na dia manana seza fiandehanako ny rahako manana tamin'ny ray tao an-danitra atao hatramin'izay nanoren'ny lanitra sy ny tany azy, dia ilozako ty toeranyty toeram-boninahitra ty hitafy nofo aman-drà. Ary rehefa nitafy nofo aman-drà Jesosy, dia ohatry izy ny tenin'Andriamanitra hoe nanetry tena eo amin'ny Filipiana 4:7, nofoanino sy ny tenany tamin'ny nakaniendriky ny mpanompo sy nahatongavany ho nanam-pifitoviana amin'ny olona. Ary efa hita fa nanany tare olona izy dia nanetry tena ka nanika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana, maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy tsy namono tena teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy tompo tsy novonono ny devoly fa nanolotra ny ainy, zany hoe ireo olona nandefona azy
dia fitaovana fotsiny ihany. Fizy mihitsy nanolotra ny tenany hoe ino ny rako ho atolotro anareo. Tamin'le fankalazana amin'ny pasika tao amin'ny liko toko faharoa amby roapolo, pasika farany nankalazany niaraka tamin'ny mpianatra, dia nandray mofo divay izy, dia nilasa izy manao hoe ity no rako. Rehefa nandray kapoaka izy izay alatsaka ho anareo izy, izao no ataovonareo fahatsiarovana. Toy izany koa ny mofo, manambarany amin'ny tenany, manambarany amin'ny tenany, ny tenany Jesosy izay nopotipoteny sy ny ravaravana, mba handraisan'ny olona ry havana ny famonjena, mba handraisan'ny olona ny fanasitranana, mba handraisan'ny olona ny famelan-keloka. Ka itsika ankalazan'ny pasika tsy ho ela amin'ny voalohany taon'ny volana avrily io, dia nyzao dia mametraka sady aho hoe amboary ny fandaram-potoana fa tsy ho ely zany fotoana zany, efa tsy ho ely zany fotoana zany ho fankalazana n'lay pasika, lay andro nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Aty am-piandohana ihany koa zany dia efa mitondra fanotsiana zay diso sady fa ny pasika tsy ny fitsanganany Jesosy. Zay ny tsy mampitombona an'le hoe ankalazan'ny pasika ianao dia ny fitsanganany no ankalazainao. Ny fitsanganany ry havana dia tena zava-dehibe, satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy nitsangana ny tompo dia foana ny toroteninay, foana ny finoanay. Fa tsy misy teny eo anatin'ny baiboly na ray aza manao hoe ny fitsanganana no pasika, fa ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe Korintiana voalohany toko 10:27 fa voavony Kristy pasika ho antsika, ny fahafatesan'ny tompo no pasika fa tsy nitsanganany. Ka manentana anao sady ankalazana zany vanim-potoana lehibe zany, fotoana lehibe sy goavana entina atsiarovana ny namonjen'ny tompo, ary tsy efa atsiarovana fotsiny fa andraisany ny famonjena lehibe sy goavana io. Malaza avake aminao hoe toe inona ny mahasamy hafa ny pasika sy ny andron'ny pasika. Misy itovizany be, mizahatra kely fotsiny miova amin'izany, kely fotsiny zahatra tsy itovizany zany hoe inona le fandraisana fanasan'ny tompo tsotra sy ny pasika le ankalazany isa-taona. Misy itovizany be zany fa misy zahatra kely mahasamy hafa kely azy fotsiny. Ny anankiray zany raha tsorona ny resaka dia zavatra azo atao isan'andro, fa ny anankiray fety tsotra be le izy. Ny ray andro anankiray fety isa-taona, fa ny anankiray indray fahatsiarovana azo atao maraina atao andro hariva na isan'andro zany zavatra zany. Rehefa avy nandray ny mofo Jesosy dia natolo ny mpianany, nandray ny kapoaka izy dia natolo ny mpianany, dia hoy izy manao hoe ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako zay ahidina ho anareo, zao nataovinareo fahatsiarovana. Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako, ny presizen'ny tompo tsara, fa tsy lay rahan'lay biby tary amin'ny testamenta taloha, tsy la rahan'lay biby, fa lay rahan'i Jesosy no fanekena vaovao. Mazava tsara amintsika amin'izany, ny rahan'i Jesosy no fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny maro, ary io rahan'i Jesosy latsaka io zareo nanao tsara ny le famindrapon'Andriamanitra, io rahan'i Jesosy latsaka io dia tsy natao ho an'ireo jiosy ihany, tsy nijanona tao Kalvari ihany ny heriny io, tsy nijanona tao Nazareta sy Galili ihany ny heriny io, tsy tamin'ny firenena manodidina azy fotsiny tao ihany hoe Azia Minora fiangonana 7 ihany ny heriny io rahan'i Jesosy io, fa manerana n'izao tontolo izao. Ary zany ry havana ny tsy mampitombona an'le hoe razam-bazaha zany Jesosy zany, tsy razam-bazaha zany, efa novakitsika teo ny tenin'Andriamanitra, fa zaza avy amin'ny fanay masina, fa tsy hoe zaza avy amin'ny Josefa sy Maria sy Abrahama, fa zaza avy amin'ny fanay masina. Ny masina ho zay ateraka ao dia atao hoe Jesosy, Jehovah no mpamonjy. Ny fanay masina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avo indrindra naloko anao, dia toejaza ianao, zany hoe tsisy idiran'ny resaka nofo aman-draha mihitsy, tsisy idiran'ny resaka razam-bazaha, ny
mahakasika an' jesosy ary na niady hevitra aza hoe mifotsy be jesosy sa menamena be satria sa maintimainty be afrikanina zavatra tsy azo dikevitra zany satria raha ohatra fotsy tsika ohatra hoe mijery ny jiosy arabaky teny fotsifotsy hoditra ny europianina fotsy hoditra ny amerikanina sasany mainty hoditra misy menamena be ny hodina ny akamaroan'ny afrikanina mainty hoditra fa izao lay hoe avy amin'ny fanay masina tsisy couleur foana zany resaka devitra hoe jaune couleur an' jesosy hoe jesosy razam-bazaha vazaha izy tsisy couleur zany ny fanay masina hoe ay ny couleur ny fanay masina reo fotsifotsy ny any aminay menamena be ny any aminay zao be tsisy couleur fa mitovy avokoa ary zany natonga ny baiboly miteny fa na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy de mitafy amin'ny Kristy tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na lahy na vavy satria jesosy tsy misy couleurany jesosy tsy razana jiosy jesosy tsy razana hebreo jesosy tsy razam-bazaha jesosy tsy razana malagasy fa jesosy zanak'Andriamanitra velona ary jesosy tompontsika io velona mandrakizay ny atao hoe razana hoe lasako razana de tsy nitsangana tamin'ny maty taka an'ireo mpaminany zay tsy nitsangana tamin'ny maty fa ity jesosy ity 3 andro de nitsangana tamin'ny maty izy ny azoma hariva nitsangana izy ny alady maraina zany tsy razana zany tsy lasako razana zany jesosy fa jesosy velona mandrakizay zay nitenenako anao raha ankalazany pasikatsika amin'ny volana avril io fety lehibe ry havana raha misy fety ngeza indrindra eto ambonin'ny tany tsara ny fankalazana ny fetim-pirenena goavany zany hoe nahazahoana amin'ny fahaleovantena ary mankalazana zany tsika amin'ny 26 juin izay eto amin'ny trano fivavahana vaonoko rehefa tonga ny fety de manao fety tokoa zay sady minakanina be zay ny trano no mivavaka ho an'ny firenena mividy akanjo vaovao rehefa misy fety misy olona ohatra hoe manao date n'anniversaire na mariage na naterahany manao fety izy fa raha misy fety ngeza indrindra ary fotoana iaona ny lanitra sy ny tany mivantana de ny fetin'ny pasika tompoko ny fetin'ny pasika ary tsy misy fety lehibe mihoatra noho io zany satria raha tsy nisy ny fotoanan'ny pasika de tsy ombolona tany amin'ny elo sasatry ny manitatra elo izay namorona ny elo hoe ndao ndray hitariny ity fa tsy omby fa ny ena ny olona makany amin'ny elo ary engany mba tsy hisy mihitsy azy fa zany hoe tsy maintsy misy moko le olona koa tsy mety hivavaka fa miena ny olona makany nony sakanara-pamonjena lehibe nataony jesosy teo amin'ny azo fijaliana niantona teo amin'ny azo fijaliana izy ary nanomboka teo be dehibe na jiosy na grika na andevo na europianina na amerikanina ny olona voavela heloka ny olona mino de voavela heloka lazaiko aminao anatin'ity tokantrano ty fa raha ino ianao de azon'Andriamanitra takoa ny mamela ny heloka ao mamela ny fahotanao mamela ny atsonao tsy misy fivavahana manova fo mahatonga ny olona hateraka olom-baovao ry havana raha tsy ny fivavahana finonan'ity jesosy Kristy tompo zay maty nanao ny sorona ny tenany teo amin'ny azo fijaliana ny tenany mihitsy no nataony fanatitra raha mahatoky an'izany tsika raha mahatoky an'izany fanatitra nataon'ny tompo zany de ho vonjen'Andriamanitra zany ho an'ny natonga le hoe nampiavaka ny fanatitra Abela sy Kaina averimberiny eto foana zany fampianarana zany zavatra roa samihafa izy io ny fanatitra Kaina de nalaina avy amin'ny tany ny tany de maneho endrika ny aranofo be fivavahana aranofo fa ny fanatitra Abela de avy amin'ny ra lay ra de maneho an' Jesosy Kristy tompo ary zany natonga an'Andriamanitra hankasitraka ny Abela mba mifanatiny hoy ny Hebreo 1:14 finonana nanaterany Abela fanatitra tsara noho ny amin'ny Kaina ka nanambarana fa marina izy ary noho izany ozy
na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Zany hoe ilay fanatitra izay nataony tsaina dia miteny mandrakandroany na dia maty azy izy. Fanatitra nataony Abela azafady dia mbola miteny ihany na dia maty azy Abela. Fa ny ankaina dia inirana itiny ny faran'nykyaina fa lasa pirenireny tsaina, lasa olombaozona satria le fanatitra raha izay nitorantsika n'ilay sary dia hoe fanatitra avy amin'ny ara-nofo be. Tsisy raha latsaka, fanompona tsy misy raha, fanompona tsy misy famonjena, fanompona ohatran'ny hoe fivavahana razana fotsiny. Fa ny any Abela fivavahana miaro raha latsaka dia nakasitrahan'Andriamanitra. Dia toy izany ty fivavahana amin'ny Jesosy ty havana, latsaka ny rahany. Ary io raha latsaka io dia raha mitondra famonjena ho anao, mitondra fanafahana ho anao. Amboary dia n'izao ny fandalam-potoanantsika ho avy tsy ho ela zany datin'andro izay entsika ankalazana ny fotoanan'ny Pasika izany. Ary eo am-piomanana n'izany fankalazana ny Pasika izany dia misy karazana rojom-bavaka lehibe izay ho atao mandritra n'ity volana Marsa ity. Rojom-bavaka atao isan'andro fiomanana n'izany fotoanan'ny Pasika zany, izay ho totosantsika eto amin'ny lay 3 frères hita rehefa nambojanary isan'andro dia misy an'izay rojom-bavaka izay ahafahana miditra ao anatin'io fotoanan'ny Pasika io izany. Faranako aloha ny androany fa dia manaraka indray manao misimisy ivavakantsika. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoana ity izay ahafahana manambarany amin'ny teninao sy ny sitraponao. Ingane izany teny izany Tompo ho votsy mety levina ao am-pon'ny olona ary hitondra fiainana be dehibe sy fanafahana indray ho an'ireo izay voafatotra ny teny fahamarinana izay nambara. Ankalazan'ny Pasika tsy ho ela izay amin'ny volana ambony io Tompo izay efa tena akaiky dia akaiky noho izany dia mangataka hatrany ny fananao masina mba hitahirana reto vahoaka reto ao anatin'ny fitiavana sy ny hafanampo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, amen. Zay ny fotoanantsika riavana manala ao amin'ny Tompo fa dia manaraka indray manao misimisy tsika raha toka sitrapony ilay paharan'ny zavatra rehetra ho tahin'Andriamanitra ny ianao amen. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha teny izy mba asitrana.